arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao. Fa almereny tenako manonona anao ny fiadanan'ny tompo miarabanao tonga somatsara eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao fandarana andramoka izao ny Aki radio ary mikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia teteny aminao aho hoe tonga soa indray ianao dia mahareta hatramin'ny farany. Raha androany avy miaraka aminay dia teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka mahareta hatramin'ny farany. Alleluia. Pahiny tompo ianareo izay papakety ihany koa ara-painarena tratran'izao herinandro fiasana irahantsika eto indray manomboka androany izay farana amin'ny zoma. Alleluia. Dia ao anatin'izao vavaka fiambenana izao sady ihany koa herinandro farany mialohan'ny andalan'izao fandaran'izao mba miala sasatra kely indray aloha taka anisa taona ka dia araroantsika ty herinandro amin'ity mba tena hoe angalantsika fiany amin'izao tenin'Andriamanitra izao, angalantsika maminy amin'izao tenin'Andriamanitra ka dia miteny anao hoe ny radiny iray sasany mahery laninao eto tokony hoeko anao tsy ho vera maina akory izany fa tena azahoanao aim-panahy, azahoanao tombontsoa sy vokatsoa amin'ny hoavinao manontolo ka dia mahareta hatramin'ny farantsika rehetra. Ny tompo miliaran-driamalala izy niditra voalohany teto androany, miliaran-driamalala Madagasikara. Izay miditra voalohany moa isika dia mena tsodrano mahafinaritra ka mena tsodrano miaraka aminao ihany koa hoe Arabia Saodita ny Chine ary any Madagasikara. Ny tsodrano miliandro any teo boky Jeremia 20:1-20 sy 20 ny ten'Andriamanitra manao hoe kanefa Jehova momba toy ny lehilahy mahery mahatahotra ary noho izany dia ho tafotohana ny mpanenjika ka tsy haharesy
menatra indrindra izy satria tsy endry fa amenarana mandrakizay zay tsy ho adinoana izany fa ianao jehovah tompony maro izay mpamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vosiny fo ho hitako ny famalinao azy fa aminao no efa nanankinako ny adiko. Halleloia, amen. Raha mbola Andriamanitra nanankinanao ny adinao raha nabavimiry ahy dia ahitany vavalinao enjera tsirairay ianao ary tsy azo sakanana zany ary tsy azo afenina. Halleloia, fa ombanao taka ny lehilahy mahery tokoa ny Andriamanitra, taka ny fomban'ny lehilahy mahery matahotra zay tena fomba tsy takatry ny saina ka dia raha sy mily hafa dia hoanao zany tsodrano zany ombanao any Andriamanitra. Miriam hoany Madagasikara niditra faharoa teo Aimé Manambotsoa eto France tain'i Jesosy Côte Léonie Arabie Saoudite, Tiana Kotoary Zaka France, Kalazao Louis Maline Chine angamba raha tsy diso Samo France tsy tadidiko, Erikaraky France mialatsiny, Kekerandrinasolo Madagasikara, Emilina Rodriguez Arabie Saoudite, Marie-Jo États-Unis, Rahalahy Marikely Madagasikara, Lolo Malalaseheny Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Rosemine France, Razana Monique Koweït, Marie-Angela Madagascar, Tsiramboramel France, Miana Mainso Italie, Soameva France, Itody Raonso France, Rodine Marie Koweït, Azanso Sylvie Arabie Saoudite, Nasela AMG France, Marina Tiana Canada, Yama Koweït, Erika Rak France, Jesosy Yenraz France moa raha tsy diso sa Madagasikara safady, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie Hortensine Koweït, Thierry Albenza France, Artisanat de Madagascar efa teneniko teo, Jesosy Mandresy Madagasikara, Marie Angela Madagasikara, Razana Monique Koweït, Tahin Jesosy Kadaka Malala France, Andolina Suzelle Suisse, Yama Koweït. Halleluia, Bersava Koweït, amen. Raiso amin'ny mpitiavana sy amin'ny finoana mihitsy. Halleluia, tsisy isaorana. Zinarandrenasolo Chine, $100 Koweït, tonga soasika menakavy maritatra amin'ny farany daholo. Halleluia. Belohany zavatra rehetra andoloantsika hivavaka metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra sika dia ndao vandrotsika navavintsika Fabiola zanak'andapa ao Koweït ao izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Anao fitenenana Fabiola. Miala tsiny indrindra amintsika. Miala tsiny kely azafady misy fahatombanana kely Zahao dia mbola iara hivavaka ary tsika revana malala hametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Mbola iara hivavaka tsika. Ry Jehovahandriamanitra raina izay tsara indrindra ao mbola faly misaotra sady midera manome voninahitra ny anaranao masina satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao tompo malala ao no ny fitantananao sy ny fiarovanao anay nandritra n'iny tontolo andro iny handratratra izao alina manginana izao. Fantatra tsara fa tsy nierinay natanjaky tompo toy izao anay fa niraiky taminao no ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Fa dia ankehitriny tompo malala metrika azao fotoana anio izao eo am-pelatananao zahay. Fantatra tsara fa eto ny fanatrehanao ary mihitsy fa efa nametraka ny teny soa sy saribida omba avy ny mpanomponao ianao. Ny fanahinao masina nametraka ny teny, ny fanahinao masina koa hanazava sy hamelabelatra izany teny izany. Zay mihitsy Jesosy malala fa tsy ho verimena na
any fotoana izay manatrika ity fandaharana ity fa tena hoe azo hery azo empanamba amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao dia hainy izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra jesosy malalo satranao sahady izay amin'ny teny izay ampitondrainao ny mpanomponao amin'ny tianreo ny izao fantatra tsara fa azo hery azo empanahy zay amin'ny alalan'ny teninao satria mbola tena hoe tompony lehibe ho anay izao fotoana ny izao mbola fahanay mihaino ny teninao ka dia isaoranay mandrakariva anao Jehovandriamanitra ary ankehitriny tompo malalo tendreny lelan'ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany ampiteneny ny vavany eko pastera izay melabelatra izany teny izany ianao anteny ny vavany sy anendriny lela ny tompo malalo izay vavaka ho an'ny firenenay ianao ihomba azy ampiteny ny vavany ary anendriny lelany mba ahafahany anandratra vavaka sy ampakany firenenay ka dia misaotra Jesosy malalo ho an'izay mbola eny an-dany mba manisy mangetaheta temonjy izao fotoana vavaka anio izao ianao ane Jesosy malalo nafiangandiany sy nafianganireny mba ho tonga soamantsara anotrona izao fotoana vavaka anio izao ka dia tehiriziny tsirairay avy tompo malalo ndretiko connexionnaire kofa miranao soso saribity mba tsy mitapatapaka indrindra fa ny mifohy be Jesosy malalo arovy avokoa raha kofa miranao soso saribity zany Jesosy malalo ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay fandevony sy ny satana dia afaritra amin'ranao tsy hanan-keritsy napahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata tompo malalo ny fovaty dia ampanginy ny tonga fonofo ny firenena rehetra izay tsy avy aminao dia afaritra amin'ranao tsy hanan-keritsy tsy hanam-pahefana amin'ity fotoanan'io izao tompo malalo nizaniza kifikify sy reradreraka raha tonga eto manatrika izao fotoam-bavaka izao raha mankatosy miny ny teninao tena hoe azo hery azo empanahy amin'ny alalan'ny teninao raha misy marary ho sitrana amin'ny alalan'ny teninao raha misy kifikify sy ketraketraka dia hitraka azo hery ary tena hoe azo empanahy amin'ny alalan'izany teninao izany ka dia misaotra tompo malalo izay miny fa tsy tahaka ny diranay teto ny voany eto fa azo hery azo empanahy zay amin'ny alalan'ny teninao voninahitra ny ho anao rery any Jehovandriamanitra alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Fabiola misaotra indrindra tamin'ny fandraisana anjara Andriamanitra manakire-pahasoavana ane hamaly fitianao mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Amin'ny terinandro tompo tsika dia miaraka amin'ny groupe 7 groupe finoana hitantsika tonga maro zareo teo loasiny présentation kely aloha. Alleluia. Reto indray zany miaraka amintsika amin'ny terinandro ity sady mahafinaritra be ny présentation andry zareo isaorana azy ireo zany. Alleluia. Aversika ny groupe finoana groupe 7 moa zareo tanatin'ny groupe izay maharesy finoana no anaran'ny zareo. Alleluia. Ny mpitarika Angolerina Rodriguez. Alleluia. Manarakaraka azy Rosemine Angolerina moa Arabie Saoudite, Rosemine France, Keke Madagascar. Alleluia. Dia Angelina Diamant Chine. Alleluia. Fabiola Zanakandapa Koweït izay nareo nivavaka teo dia manarakaraka azy Sylvia ny Arabie Saoudite tainy tomponareo fito safiriny ianareo fito menata fito mirahavavy reo ny telo. Alleluia. dia reo ny telo enina zany zareo. Alleluia. Tonga soa dia mahireza trano nareo reo zany no miaraka amintsika amin'ny herinandro ity ka dia tahin'ny tompo. Angelina Diamant Chine, Andrianjafy Madagascar, Sarindra Raingo Madagascar, dia ao ihany koa Asany Apôstôly Madagascar, Marie Jo manteniko teo, Tsirambaramiel France, Kodanela Belgique, Aikra Joelson Madagascar, Felanarakoto France, Marina Tiana Canada, Kadaka Malala France, Tolo Jesosy mandrakizay fa teniko Allemagne. Tonga soa daholo nareo maharitatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Ienhuile aritsika ametraka ny fotoana fitantan'Andriamanitra tsika efa vitiny dia ienhuile tsika milohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia antany anao ary hoe inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany. Alleluia. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra niraisinao androany anahy dia efa hitanareo ho anareo izay mijeritra anatin'ny compte ny anisan'ny zava-dehibe voalohany indrindra izay tena nahafaly ny fonay androany dia nahafahan'ny zanakay fitia zanakay vavimatoa nahafahan'ny fitia baka vary moa ny baccalauréat androany teto andafy dia afaka soamantsara fitia ary tsy vita ny afaka fotsiny fa
nahazo mention très bien avec félicitation du jury zany hoe azavaiko anareo zany le izy ny aty andafo zany a rehefa entre 12 à 14 ny notiny ankizy de mention assez bien zay de rehefa ohatra indray a 14 à 16 sur 20 de mention bien de ny 16 à 18 mention très bien fa ny 18 sur 20 ka hatramin'ny 20 sur 20 zany de hoe mention très bien avec félicitations du jury zay zany mahazo ordre de mérite halleloia de io ny azon'ny fitikelintsika teto any amin'ny mba faratapony zany any amin'ny mba faratapony sady afaka fanadinana izy tena tsara note be izy mention très bien izy no ambadiky zany koa mbola mahazo fitahin'Andriamanitra koa satria dia azo vola halleloia ty moa zay mianatra tsara de tonga de efa mahazo vola de azo vola ihany koa fity tena le vola io fa tena faly be zay menakavy kely orakora-pifaliana vao nivaly mibaka tamin'ny 12 nga misy tamin'ny firy de ny antso izy afaka de tena feno fo tena ary miarabatsika rehetra ihany koa fa tsia fantatro fa tsy fitireny ny afaka fa maro ihany koa ny nananjanaka nanalabaka teto no afaka de miaraba ny zanakareo rehetrarehetra miaraba ny ray aman-dreny rehetrarehetra fa anisan'ny zava-dehibe moa ny baccalauréat de mirary soa anareo rehetra mitoyany fity moa de akatra any Paris izy amin'ny fianarana any amin'ny université any Paris any izy amin'ny taona manaraka io de efa lehibe ny ankizy halleloia mivavaka amin'ny tsika rehefa alohan'ny rentrée aorinan'ny fiavana misy mivavaka 3 andro zao ny ampaherezako anareo misaotra anareo amin'ny fiarabana sy firaritso azy ary misaotra anareo koa zay nanoratra tanatin'ny commenté ny rarisoa anazy tany anatin'ny publication zay nataoko fa tsy ary voavaly tsiraray moa reny fa de Andriamanitra maly fity ny firaritso zay vitanareo de zao ny teniko anareo mahazo bourse de mérite fity sy nareo rehetra zay nahazo an'izay mention très bien zay de zao ny zavatra mba torohevitra anareo hitanareo ny anay reo zanakay reo tena tsofina rano isaky ny andeha ianatra zao rehefa alohan'ny rentrée reo efa azo hain'ireo tsy anjery zany hoe entinam-bavaka misy fitoranam-bavaka mihitsy amin'ny film mari zao le daty ny tenentsika le misy 3 andro ifaditsika hanina mialohan'ny idirantsika amin'ny mialohan'ny idiran'ny mpianatra sy ny tao-piasana vao vita vacances iny zany septembre fin août hiditra septembre misy fivadikanana 3 andro za miteny anareo manoro hevitra anareo eto tokava mifady hanina na de nareo ray aman-dreny nifady hanina ho andro zanakareo anaky 3 aman'efatra andeha hiatrika ny tao-pianarandreo teneniko anareo fa tena hitan'Andriamanitra zany de tena roborobo ny asa tena roborobo ny fianaran'ny ankizy 30-31 1er octobre tsy 1er octobre hoe 1er septembre angambaka satria septembre miditra ny mpianatra mantsy azafady 1er septembre angamba nisy zay tsy diso marisao 3 andro alleluia 30 août 31 août de 1er septembre ny lahady reo ifadikanana 3 andro tsika de eto ny asan'ny vadinareo ny asanareo ny fianaran'ny ankizy ndreo ifaditsika hanina alleluia fa teneko anareo fa tena hoavahan'Andriamanitra ny zanakitsika ny anatin'ny fianarana zay ny fitondravana voaloha isaorako an'Andriamanitra ary anandratako ny anarany lehibe indrindra alleluia eto koa dia mampahery an'izay mety hoe tsy afaka aza dimy ihany koa fa tsy farandro akory tsy fafana fanadinana ary ny voaray marisoa vareva misaotra betsaka ny misy metsika fakasitrahana foana zanatsika ary akasitrahan'Andriamanitra foana dia misy azany tsy fafana satria Andriamanitra koa nge manana ny lalany ary misy olona nge tsy afaka fanadinana fa tafita amin'ny fiainany fa tsotra apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainana fa rehefa apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana dia tsy mba verimaina zany ozy izy le olo-kendry anankiray zay manao hoe ny zavatra rehetra teo am-pelantanako ozy izy very avokoa fa ny zavatra rehetra nananako zao le teny zay zavatra rehetra nananako teo am-pelantanako ozy izy very avokoa
fa zay zavatra rehetra nananako napirako teo ampiratana mbola reo amiko ireo daholo. Halleloia. Ka apetrao amin'Andriamanitra ny fiainan'ny ankizy, aza kivy raha tsy afaka fanadinana, fa tsy makany an-danitra akory ny fahafahana fanadinana. Raha tsy lasa ny an-danitra sika ny tena kivy fa manarina indray tsisy tara loatra izany, tsy misy koa ny lasa loha, fa ianao sy Andriamanitra manana ny fotoananao tsara ara-dalàna mihitsy. Tsy fotoananao sy ny olona fa fotoananao sy Andriamanitra, ka dia mahery isika rehetra. Tahiny tompo fidy vavamela faharoa dia izao nahita fity androany ilay avana malala. Androany zany nandeha tany amina toerana anankiray tena saropady, satria misy toerana anankiray izay ao Paris dia izy io toerana fanaovana fanazara-tena an'ireo atleta ofisialy ny ekipam-pirenena frantsay izay hiatrika ny Jeux olympiques. Dia nandeha niditra tamin'io toerana io io site io dia tena site tena farak'izay tena hoe sécurisé be mihitsy, tsy mahazo makamaka sary, tsy mahazo pe dia miditra ao am-bavahady ianao tsy midikiditra fotsiny ao ianao fa matoa zao miditra ao dia vao manerinandro melora kely indrindra ny fidiranao, misy sarinao ao, misy mombamombanao ao, manana karatra manokana ianao dia hiditra ao satria misy zavatra maika dia maika ao aterina tao. Rehefa tonga tao dia tonga teo amin'ny sécurité dia fanontaniana voalohany, aiza ilay karatra? Tsy manana ao tsy miditra anao zany ozy izy. Masika be daholo ny sécurité ao. Za moa tena zao tsotsy mifantatra hoe za misy voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra amiko. Dia sarika be tamin-drareo dia ozy aman-jary hoe eny dia natsoky ilay olona tokony handray anahy dia tsy taoko ilay olona tokony handray anahy. Dia ilay olona io olona ambonimbony ao miteny amin'ireto olona io olona io izy ilaina be ny zavatra anatiny. Dia ilay chefin'ilay sécurité zany tonga dia tena tsisy hevitra mihitsy tsy izany no ivoriantsika raha nomboka ity zavatra ity fa rehefa tsy misy an'io dia tsy miditra izany. Dia za moa izany eo ihany dia tokony tsy tafiditra izany nefa ireo zavatra ilaina amin'ny maika. Fa izao lava raha ho tantarainanao navezivezy tena navezivezy roa izany nanana faharetana, za koa nitsikitsiky foana, za koa nanaja tsara an'ireo olona ireo. Tsisy olona tafiditra ao amin'ny toerana tsy manana an'izay karatra ngeza be izay, misy ny sarinao misy QR code misy validation avy amina olona vitsivitsy milaza fa tokony hiditra ao amin'ny toerana io ianao. Za tsy nanana tamin'izany na tera iary, tsy tokony ho tafiditra fa voninahitra n'Andriamanitra. Nisy nipody telefona tatsy taroa, za miandro fotsiny ampidiry olona io. Niditra bary ampapahadirana andray tsy fidiran'iza n'iza fa vady midy roso vy be tsy tokony hivoha tany nampidirana anahy. Rehefa niditra tany dia mbola nilan'ilay sécurité vandy ahoana ary zany tsy mety misy ke zao dia ozy amantsy an'ilay sécurité zao nareo manao ny azonareo mahafinaritra, tena hainareo kosa aloha ilay asanareo tena raha zao daholo ohatran'izao fiasanareo zao daholo ny fiasan'ny olona, tena mandroso la France. Hainareo ilay omena toraka voninkazo kely fa zao za koa ity manao ny asako mantsy anazy, ka za raha tsy ampidirinareo dia tsy maninona fa ity asako ity tsy za mila an'ity fa ireo atleta ao ireo. Ka ozy izy nareo ndana mody tena tsy mahazo miditra mihitsy dia mody atompo fa mahafinaritra fiasanareo tsy zaho tsy tezitra rehefa tsy averinareo miditra ao, izay mihitsy ny asanareo. Mety fahadisoana avy any amin'ny patron anay zany fa za fotsiny tsisy idirako ilay izy fa miditra anatitra an'ireto ozy nareo tsy miditra dia mody ozy nareo miditra dia misaotra anareo. Tonga avy any amin'izay ilay olona, nisy olona naka teo amin'izay tafiditra somatsara, tena hoe tena mahavariana, tafiditra somatsara tsy nila ninina tafiditra miaraka aminako sy ny lobe kosa fa misy voninahitran'Andriamanitra mihety ara-dalàna nanao velomana sécurité avoaka avy tany. Zay dia tahin'ny tompo daholo vita ny asako vita ny anjarako mino fa nany any am-piasana ary gaga tsy variana hoe fa ahoana ihany ary izy io fa dia aleha to miditra dao tahinareo njoro avy-belona taminareo tamin'ireny covid ane namaivaibe ireny. Misy toerana anankiray tao am-piasana anay fidirana feno ino zany fanokanana fitokanana ny trano dia niditra tao tonga tao daholo na minisitra, misy député, misy maire, misy membre ny gouvernement dia tamin'izany namaivaibe mihitsy ny resaka passe sanitaire.
dia tena teneniko anareo rehefa nijoroko avombena taminareo teo mbola teneniko ihany manao hoe voeny amin'ny 500 metre mialan'ny tranonay efa misy gendarme sy polisy midy ny lalana rehetra miditra dia matoa anao zay miditra eo dia manana passe sanitaire ianao za tsy vita vaccine tsy nilan'izany ny tenako zany hoe tsy manana an'io aho fa zao kosa aty amiko misy lakle ilaina ao anatin'io fety io dia vao niditra varia dia fa zahako mitazona lakle tonga dia miditra tsy mila zavaina fa zahako zany to dia tompotrano e vohitra zany reny miteny ahoana le anao milambatona miditra za reny ny olona niditra tao amin'io fety io tsy misy lay pasy tena ho zay Jehova mahery ianao e lehibe anao fa androany tena tsy tokony hidiran'izany izy fa afaka niditra satria izao tokony hiditra dia nisokatra ny lalana rehetra ary zany tena hoe zavatra efa mahazatra anahy zany mahazatra anahy zany hatramin'ny vavahako hoe misy varavarana midy dia misokatra io dia mahita fitia ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay ny fijonao avombelako inona ary ny anareo eno ila aloha tsika dia anjaranareo avy eo no mba manoratra inona mba nataon'Andriamanitra taminareo misaotra reo amin'ny firariotso rehetrarehetra Noël Livanto Tongasoa Nassimi Koweïty Angèle Pagès France Soameva France Alléluia Alléluia aiko raha Joelson zany le mangatabavaka io tokony miditra amin'ny fivatikana ianao dia efa milamina ho azy zany amin'ny 30 31 août 30 août 31 août dia 1er septembre sika mifadianana telo andro dia tonga avy dia hoentsika mbavaka eo ny zanako ao Elana Miariniana France Tongasoa Alléluia Alléluia Itody Raonsoa France Tongasoa Moni France Alléluia Alléluia Anatandrema Charline Madagasikara Ajasika Patitsi France ataontsika ary tiry dia mba hira tamin'ny batisan'ny fity dia mba faly zay androany fity mba tao aminay mba afaka fanadina dia aloha mba hiran'ity ny alefantsika androany amizatsika voninahitran'Andriamanitra izy ady koa moa tsika fa no fahasoavan'Andriamanitra na toy izao atsika dia afaka manoratra ary ianao amin'izao fotoana izao Alléluia misaotra Lina le pasiparto mihitsy miaraka amiko Alléluia mara zany Lina misaotra indrindra ataontsika ity dia anjaranareo zao manoratra vakiko ampifaliana sy ampitiavana be mihitsy na fitsorana avombelona avy aminareo meno finaritra daholo tahiny Jesosy I'm finally biasana Solenti Americana Niandu kusisa Izao Sisa yara Kwenina Timula faminta puna Itu isawe Titika dia mikufa agalawe Solentino tiro na Letawa de makini liona Ifana chagara Usayaka Irakuni faswa farao Tembulani faminja punao Tukuni fanutunana
izaroturanao fakishazoarina minao yakiny falipiazanao faraizao lutoizao Tishaviani tufahagaulawe Soletinuna Nekawana maginiliuna Faratsagara Uzalaka Sasana Anarakan falutura Tishaviani tufahagaulawe Soletinuna Letana maginiliuna Faratsagara Uzaraka Faratsagara Uzaraka Halleluja pasoavan'Andriamanitra daholo zany isaorantsika azy halleluja eny ary misaotra an'Andriamanitra sika eny amin'izany zavatra rehetra zany hiditra amin'ny toritentsika adoro tsika maky fijona vavolombelona inona ary nataon'Andriamanitra taminareo misaotra anareo sady nanoratra ozy izy raha nabavintsika rozimina hoe vonahitra ho an'ny raisy Jesosy fa tsapa tena fantatr'Andriamanitra ny fandaharana ny fitondrana atsika fa tena nilaiko be ozy izy ny fahafahan'olony lahy na dia tsy nafanantena azy izy ara-paina koa zany nyjanaka nabavy rozimina fa afaka fanadinina somatsara afaka baka somatsara ihany koa oriny lahy halleloja tongava amin'ny ambony indrindra halleloja na dia tsy nampanantena azy izy fa hoy izy hoe nivavaka ane zay Andriamanitra ny antso anao fa niraisiko fahagagana ny fafahany halleloja diraina Jesosy manarak'izay dia nivakin'olona ny pneako fa mbola diraiko ny tompo fa tsy navelan'ny kasiandreo ny vatan'ny fiara androany nizatra nitranga tamin'ny ranabavitsika rozimina nipetraka hitareo fa ny olona misy tompona parkina re misy toerana etretin'ireo anazy dia petrahana dia rasen'ireny olona ajalamboty sy ny sisa reny dia nitsatohan'olona ny antsy nivakin'olona ny pneu any tomobily any rozimina dia niantso anamo izy resaka tamiko za zany tena nalahelo be mihitsy nalahelo be satria hoe maninona le zanak'Andriamanitra ny atao an'izany tsy rarina zany tonga dia nivakindry zareo le tomobile le pneu dia za moa tena nijanona mihitsy nivavaka azy nivavaka azy tena teneniko dia zao zay Jehovah jereo zay nataony olona tamin'ny mpanompo vavinao zao fa tsy rarina za tena mino fa tena ho tsarain'Andriamanitra ny olona namanao foana taminao reny ary reny mety olona efa mpanao ratsy fa tian'Andriamanitra ho anarina dia navelany mikitika anao amin'izay mba ahafahany mikitika azy zavatra mahafinaritra ny maraina nataon'olona zany ny pneu ny atoandro dia efa voasolo ary voasolotra dia vaovao anankefatra roa ny vaky fa voasolo vaovao efatra hoy zay hoe ianao tsy maintsy tahin'ny tompo ianao ka tsy maintsy arovan'Andriamanitra ary zao pneu marina no nikitehana fa tsy mba mifitaratra no nivakinina ny karosserie no fa no nila mantsy amin'ireny dia kikany amin'ny kaposily ny karosserie manodidina iny rehefa ohatr'izany fa le pneu no nivakiny halleloja rehefa zay aloha ny zava-misy dia eketsika
fa tsika kosa matoky fa tsy avelan'Andriamanitra mijanona rery ihany zany tsy avelan'Andriamanitra andalondalo zanak'Andriamanitra tsika zay ny tady itinyareo anak'Andriamason'Andriamanitra tsika ka dia tsika dia matoky sy mino fa Andriamanitra ny amaly azany tsika tsy afaka mamaly azany tsika tsy afaka hiady amin'ny olona ozy izy Andriamanitra hoe ianareo anginy fa za kosa hiady ndraika courage nampavolozy miady masoloan'i Jesosy iny n'Andriamanitra hitanao amin'ny lafiny rehetra mahereza dia raha Jesosy malala izy soameva fa vita somatsara ny journée androany nahazo fahasalamana tsara Jesosy malala alleluia amen alleluia raha Jesosy afaka fanadinana baka ny zafiko ozy izy rozmi raha ny teny Maisialina satria afaka fanadinana afaka baccalauréat koa ny zanaky ranabavitsika artisanat de Madagascar félicitations alleluia tsiramboaramielona voninahitra n'Andriamanitra izy ny amina fahazanako BEPC afaka BEPC koa ny zanany ny Madagasikara isaorana izy nanao ny zavatra lehibe alleluia amen misaotra ny fanamasina ihany koa nanolotsaina na hita matadidy azy Jesosy nitaritarina mandrakizay alleluia amen hoy izy nasalain've voninahitra n'Andriamanitra fa nisy fotoana nitady asa tsy nahita mihitsy izao anefa nahita asa anankiroa be zao ary tonga dia voaray CDI alleluia félicitations ranabavy Nasela tongava amin'ny ambony indrindra mareta amin'ny fivavahana Andriamanitra amin'ny tany fiainantsika dia raiky Jesosy izy Jonathan fa vakansa manomboka tamin'ny zoma dia afaka makaina tsara mihitsy sady mbola men'Andriamanitra fahafahana anao vakansa ihany koa misaotra Jesosy alleluia amen bonne vacances rahalahy Jonathan alleluia nenay moa dia efa ty semaine ty koa sisa dia efa mamaraparana ny asa dia mafimafy dia efa mitsikitsiky fotsiny andro miarika ny latsinainy hoe ninona ataon'izy ty alatsinainy ty herinandro farany ty ity ny farany alleluia amin'ny zoma miasa farany dia afaka ray volana indray dia miala sasatra alleluia tsara Jesosy alleluia bonne vacances zay efa mandeha vacances tahiny tompontsika menakavy misaotra an'Andriamanitra izy marizo ny amin'ny famindrapony fifaliana sy fiadanana ry fitahiry izay arotsaka Jesosy anatin'ny fosy sy ny ankonana ho azy any ny voninahitra amen aleo misaotra an'Andriamanitra lehibe fa afaka baka koa ny lamatoa akain'izao averinao azy rery ny voninahitra misaotra azy koa fa dia vita somatsara tao anaty fifaliana be ny asa mandrarandro lamy mantontolo andronay enina no ny fahasoavany alleluia dia lasa laza ho azy mandrakizay félicitations Lina félicitations Enzo alleluia ozy izy ihany hoe za koa nahita fity tamin'ny dimanche tany amin'ny vide grenier dia nisy zavatra tiako kely dia zay dia niraisiko dia tonga toy izy le mivarotra hoe je vous l'offre alleluia tsara Jesosy izao Jesosy fa tena tahiny tsy araka ny commande tsy araka ny commande na sambosa ozy izy haina sady mahazo retour positif amin'ny client alleluia tsara Jesosy ho lasa lavitra ny sambosa ny blessed samosa moa izy tahiny tompo alleluia ime manambotsoa misaotra anao tompo fa nianivavaka anao ary tsy namerany varery tamin'ny adiny ka dia afaka baka félicitations koa félicitations koa Eva afaka baka avec mention alleluia voninahitra sy dera natomina anao ray eo amen be félicitations koa fity félicitations koa Eva alleluia any amin'ny vacances eo na moa tsika afaka tapa-bolana dia anytsika manao fety miara-mifaly alleluia amen satria ho avy ihany koa me manambotsoa mianakavy marina tena isaorana tahiny tompo tongava amin'ny ambony indrindra Eva ampitaony afatra isaoran'Andriamanitra fa vita somatsara ny journée androany ozy izy marina tena ary lamina ny zavatra rehetra nataoko alleluia amen aingo ina Rodriguez alleluia dia raina Jesosy fa nisetana ho an'ny zanako nampitondray ny dadany tamin'ny namany dia efa voaray somatsara zany dia misaotra an' Jesosy ihany koa fa tonga soa tsara ao tokantranony ny madamako rehefa avy nandeha lavitra sady ataon'i Jesosy tonga ny alohan'ny fandarana dia mba voatatitra mialoha ny entana rehetra dia izao efa milamina tsara ho an'i Jesosy ny voninahitra alleluia amen alleluia tsara Jesosy ozy izy tojo hoe alefa ny atao anaty mahimpeny satria tsy misolatra ao amin'ny commentaire hony dia raha Jesosy fa omaly nisy toerana ilay an'zandrinay dia rehefa nota izy tamin'ny folo teo dia nanoera tamiko fa misy problème ozy ny fitaovam-pifamovozana ty dia aty tsy efa andalina aty za zao dia efa hoady ny raisy sasany ozy izy ny andro alina be nefa tsisy tena tsisy train sady tsisy bus mandeha mihitsy
dia monimonina daholo ny anaraka tamin'le train nisy problème teo satria heno anaty appareil appeln'ny zareo appareil teo izy dia niara-mivavaka anay dia rehefa mivavaka za dia mandroty nandalo anaty eritreritry hoe fijona vavolombelona raha-Bitsorety dia tapitra 10h33 minute 10h33 ny appel anay dia faly be sady nijoro vavolombelona fa 10h40 tonga dia nisy train tampoko tonga avy any sady nitondra ny zareo dia nefa 1h30 ny andro teo tsisy nininina ny trano fa vao mivavaka dia fito minitra taoriana zay dia nivany io ndry lehibe Jesosy na isazana zavatra hoe tena naherina mivavaka alleluia be zany a félicitation mahafinaritra be zany zay ny fijona vavolombelona avy amin'ny tojo mampalahelo koa zany voninahitro n'Andriamanitra rery any ozy izy no lifanto fa nahazo licence koa ny zanako vavy dia nivoaka gazety Ouest France noho ny projet de fin d'étude nahasarika ny maire ny commune dia no-invité-njareo tamin'ny conseil municipal mihitsy izy fa tiany zareo alaina le projet ho tanterahana ho tena izy dia nangalandry zareo mpanao gazety alleluia tena mangaka ny asan'Andriamanitra tsara kosa zany miavaka ragatsika malagasy reto nareo ve tsy mahita hoe tena miavaka ngira fa antsika reto aty a France tena ny communauté gasy dia anisan'ny tena tsara ino zany tena tsara toerana aty andafy aty fa miavaka ohatran'izany daholo ary sady endro ny mahay tena tsara be kosa zany hoe lifanto dia miraharo soa ny zanakao sady félicitation no miraharo soa ho lasa lavitra dia lavitra ny alleluia amen arabaina tsara zany alleluia be voninahitro n'Andriamanitra rery fa dia nanehoany ny fahasoavany ny mpanompony amen ozy izy erika misaotra ny Jesosy fa mbola nomeny tombonandro izay menakavy kely sady androany raha andeha hivoaka ny vavahady dia nisolipatra ny tongotra fa nalama be fa avy ny orana dia tafasitrika tambahan'ny vy ny tongotro dia nivoto be teo amin'ny ranjoko fa jeraina Jesosy fa vao noentiko mivavaka sy nametrahako tany ny voninahitro n'Andriamanitra fa 30 minutes après dia niena ilay nivoto alleluia tsara Jesosy arabaina amen Jesosy na Rosemina ozy Angelina dia moa misaotra ny Jesosy ny amin'ny fahitapity lehibe any asehony mbola nahatratra fandarana vavaka fiambelana dia efa tafafo izy io maraina am-piainy amin'izareo zao alleluia amen misaotra n'Andriamanitra ozy izy itody ramosoa fa mbola nomeny tombonandro avelomana indray anio no afaka manaraka vavaka fiambelana indray ho an'Andriamanitra ny voninahitra ozy izy izokiama hoe aleo voninahitro n'Andriamanitra fa no tantany ny tontolo andro fifaliana nahitana fity daholo ny sakafo natao faly be ny patron misaotra ny tompo koa fa vita somatsara ny sambo hiasan'ny zanako sady vita nalaky raha niotretina hoe 3 volana vao hivoaka bassin dia 2 volana latsaka dia vita alleluia voninahitro n'Andriamanitra rery any nafainganiny zany ho an'ny mpanompony alleluia tsara Jesosy amen félicitation eva ozy izy itody raha mosoa dia tongava amin'ny ambony indrindra amen félicitation daholo avy amin'ny ankizy misaotra iama alleluia arabaina fitya fafanabaka sy ny zanantsika reheto amin'ny andramoka izao alleluia arabaina daholo na ray aman-dreny rehetra tonga amin'ny ambony indrindra ne anareo rehetra amen alleluia misaotra iama misaotra n'Andriamanitra ozy izy berta fa mbola velinaina ravoravo be koa nomaly fa mba nahita zanako lahatokana nanao fidéranina tena nitsinjaka tsara izy misaotra ny Jesosy alleluia misaotra ny Jesosy alleluia amen alleluia be zany zokony elefanto dia raina Jesosy félicitation na zanakao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia ho tanteraka somatsara ny ilay projet ozy izy artizanay alleluia amen les façons groupe rehefa hoe berta misaotra ny Jehova vita soa ny journée androany izy azazakapatitsy lamina daholo natao indrindra ny asa sy ny fanadinana ankizy amen lovelitina France tonga soa misaotra antsika rehetra Andriamanitra ny amaly fity misaotra nareo fijona vavolombelona tena mahafinaritra tena mahavelim-ponoana ary tena mampahery dia misaotra nareo rehetra izay nanome voninahitra n'Andriamanitra teo dia mbola tsy hitsahatra raha pisy nareo mbola hanana zavatra ngezangeza kokoa noho izay indray hijona vavolombelona satria Andriamanitra dia tsy te hampitsahatra zany tiany zany misandatra zany tiany zany hasandratra zany dia meo voninahitra foan'Andriamanitra mizambatra rehetra ny fanontaniana mipelaka fotsiny misy aminareo zany zao tsy mba manan-javatra mihitsy hijona vavolombelona tsy zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy tamin'ny fiainanareo ve sa aloha secret kelinareo sy Jesosy tsy maninona koa nefa an'izay
Toparintsika rehetra zao tsika hiditra amin'ny toriteny hitondra ny ten'Andriamanitra androany nanavavitsika kekerandrena sola any Madagasikara izy ary nandao ampandrotsika eny toritentsika dia rehefa vita ny toritenina dia miverinetiny tena koa mamelabelatra tenin'Andriamanitra fa ny tompo ranavavy keke anao ny fitenenana kelitsika azafady azo havana sotran'Andriamanitra lehibe indraytsika ny amin'ny fitantanany fivombinany atsika dia mbola tafahoany eto indraytsika ifampizarany teniny eto iain'ny teniny eto indraytsika ry havana ny teny izay hoentina amintsika eto moa dia hitantsika ao amin'ny Genesisy 1:24 Genesisy 1:24 Soramandy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo antsika ka ny tampony hahatakatra ny lanitra dia hanao izay azo antsika laza fandrao eny ambonin'ny tany rehetra isika. Izany teny izany ry havana no entsika eto indray rafitinina tsotsotra moa izany tantara kely izany dia tantara misy olona nifindra-monina izany reto olona reto dia rehefa nifindra-monina izy ireo dia nitsiry tao anatin'ny sain'izy ireo no hoe andaontsika hanamboatra biriky dia hanamboarantsika trano dia hanao tilikambo tsika dia ataontsika avo dia avo manakatra ny lanitra ny tilikambo ataontsika fa sao dia mba malaza tsika mba halaza eleraky ny tany rehetra tsika izay zany mba eritreritra amin'izy ireo zany hoe mba te halaza izy te elerany eny ambonin'ny tany ny lazan'izy ireo mba ho hitan'ny olona izy zany amin'ny tilikambo avo be nataony. Ireo olona ireo moa zany raha jerentsika dia nanana toe-po te hisongadina izy ireo, nanana toe-po te halaza izy ireo, mba te ho deraina izy ireo hoe mba te ho fantatry ny olona maneran-tany izany dia izay no mba nieritreretin'izy ireo hoe nanaovana an'izay fikasana izay. Amintsika olombelona moa ry havana dia maro no manana toe-po tahaka izany indrindra fa ny olona izao tontolo izao izay mbola tsy mpino an'Andriamanitra dia tena betsaka tokoa no manana izany toe-po izany hoe te halaza, te hisongadina, te ho deraina. Izany rehetra izany ry havana no tena manjaka amin'izao fotoana izao hitantsika any amin'ny tambajotra-tserasera any izany zavatra izany izao amin'izao hoe tena te halaza dia manao an'izao fihetsika rehetrarehetra izao, fihetsika amin'ny fomba fiteny, fomba fitafy, izany rehetra izany no angalan'ny olona laza, izany rehetra izany no angalan'ny olona dera nefa dia tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra. Mampalahelo ry havana amin'izao fotoana izao hoe tena efa mila hiboridana mihitsy ny olona mampiseho an'izany hoe maha-izy azy izany fa raha tsy izany tsy fantatr'olona, raha tsy izany tsy malaza. Misy koa any amin'ny fomba fiteny dia tena fiteny mamoafady dia maheno daholo ny olona rehetrarehetra mba hanino mba te halaza, raha tsy manao an'izany dia tsy malaza. Amin'izao fotoana izao izany raha te halaza dia efa hoe zavatra ratsy izany amin'izao no tena hoe entina mba hoe hampalaza ny tena dia manao zavatra ratsy, manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manao zavatra mamoafady. Izany rehetra izany ry havana no hitantsika eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny, tsy zoviana amintsika rehetra izany zavatra izany fa tena hoe mampalahelo ny zava-misy. Tena raha amintsika mpino an'Andriamanitra dia mino fa tsy hanana toetra ohatr'izany kosa tsika, tsy hanana toe-po ohatr'izany tsika satria zanak'Andriamanitra tsika, mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika, tsy manao izay atafotoina an'Andriamanitra tsika dia mila manaja tsika ny toerana izay nomen'Andriamanitra tsika, mila manaja tsika ny toeram-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra tsika. Aza mba te halaza izany ry havana, aza mba te hisongadina izany amin'ny toerana omen'Andriamanitra anao io, toeram-pahasoavana omen'Andriamanitra anao io. Itsika anie na tsy hideradera sy hampiseho hoe mpivavaka raha
hita ho azy eny amin'ny fiainantsika andavanandro any hoe eny hoe zanak'Andriamanitra reto a, tena soavin'Andriamanitra ny fiainan'ireto olona reto a, misongadina ho azy amin'ny fiainantsika any ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika dia efa ahafantaran'ny olona fa hoe olona mpivavaka reto a, olona ohatr'izao reto a, tahian'Andriamanitra reto a, ka isika zanak'Andriamanitra raha tsy hanao an'izany hatsanana an'izany toe-po hoe teo-deraina sy teo-tialaza izany tsika dia Andriamanitra ry havana mampiseho an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro eny a. Dia izay ny tenenana antsika hoe mila mba manaja an'ilay toeram-pahasoavana omenantsika tsika ry havana tsika zanak'Andriamanitra. Ny olona efa tsy mahafantatra an'izany ary efa hoe tsy hita izay hanaovana azy, fa isika kosa olona mahalala ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia mila manaja an'izay toeram-pahasoavana omen'Andriamanitra izay, mila mametraka ny fitahian'Andriamanitra omenantsika io tsika, hajaintsika io amin'izay hitahian'ny tompo antsika aza mitady laza ho an'ny tenanao izany. Izany ry havana ny tena tokony hoe ho apetrakatsika amin'ny fiainana andavanandrotsika. Dia mila misaina izany tsika ry havana hoe tsy ilaina ny hoe te-halaza, tsy ilaina ny hoe teo-deraina izany a. Fa itsika dia Andriamanitra mampidera ny zavatra fahasoavana sy ny fitahiana eo amintsika hita amin'ny fiarahamonina ho azy eny izany zavatra izany. Ao amin'ny Korintiana faharoa ry havana, toko 10 andininy 17 dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy izay midera-tena no ankasitrahana fa izay derain'ny tompo. Fa tsy izay midera-tena no ankasitrahana fa izay derain'ny tompo. Izany ry havana izany teny izany dia tena mazava be mihitsy ny hoe tsy deradera ianao dia izay no ankasitrahana anao. Izay derain'Andriamanitra ihany no ankasitrahana, izay derain'ny tompo ihany no ankasitrahana. Tsy ilaina izany ilay midera-tena, tsy ilaina izany ilay misehoseho, tsy ilaina izany ilay mirehare. Andriamanitra ihany no mankasitraka atsika, Jehovah ihany no mankasitraka atsika. Dia izay ry havana ny teny mba tiako hatsika amintsika androany a. Dia samy mba mandray izay azony tokony ho raisina, fa isika izany dia mila manao sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ry havana hoe amin'izay hitahian'ny tompo antsika aza mitady laza ho an'ny tenanao izany. Ajao ilay toeram-pahasoavana nomen'ny tompo anao, aza tia deradera, aza tia fimanana te-halaza izany, aza tia reharea izany eo amin'ny fiainana. Dia izay ry havana mikasitraka antsika rehetrarehetra ny aino a, dia averina ho an'Andriamanitra irery ihany a, mihaja, midera ary ny voninahitra mandrakizay a. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra betsaka ny ranam-bavintsika keke. Alleluia. Tao anatin'izay mitondra antsika tao anatin'izay tenan'Andriamanitra izay. Tena marina ilay teny teo, tena marina ilay teny, anisan'ny teny nitsatoka tao anatin'ny tsaiko izay teny izay ary tena ilaintsika iny verse iny. Ireo Maria antsika teny Jesosy dia adintsika Korintiana faharoa. Saotra anao nitondra an'izay teny izay ranam-bavy keke. Andriamanitra manaka-pahasoavana mahafitianao dia mitombo sady mitombo fa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Korintiana faharoa toko 7:17. Fa tsy izay midera-tena no ankasitrahana fa izay derain'ny tompo. Tena tsara io. Aza misy midera-tena intsony izany manomboka androany. Aleo derain'ny tompo, marina izany. Genesis 1:20. Genesis 1:20. Ny soramany dia nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Nanomboka teo izany a, samy nanana ny fitenin'ny olona. Inona nahatonga an'izay? Tsy tian'Andriamanitra ny fankahazo teny intsony ny olona satria ny ray fo, ny ray saina hanao zavatra. Inona nataon'ny olona teto? Vaketsika ny ten'Andriamanitra. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Tamin'izany izany tsisy teny français, anglais, espagnol, italiana, malagasy, tsisy. Fa mitovy daholo ny fitenenan'ny olona. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy fiteny. Ary raha findrafindra ny asanina ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara ka dia nonona teo. Ary niresadresaka izy ka hoe andeha isika hanao brika ka handotra azy tsara,
ary ny briky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihatra. Tena nanao zavatra matanjaka be mihitsy zany, tsy rihatra no nanao fa asfalta ohatry ny goudron zany, ary vato no nataony briky. Any hoe nanorina zavatra aharitra zany, nanorina zavatra aharitra. Ary zao koa le izy sady maritra, andeha isika hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fandao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Zay zany ny tanjony. Anao tilikambo ngeza be dia lava be mitehaka ny lanitra. Ny tanjona amin'ilay izy voalohany aloha dia ny azahoana laza. Zany hoe ny zavatra rehetra natao talohany io dia nahazahoan'Andriamanitra laza. Ary Andriamanitra mihitsy ny teny hoe ary hitako fa tsara izany. Saika nanao zavatra Andriamanitra dia nahita fa tsara zany. Hanomboka eto zany ny olona hanomboka hifaninana amin'Andriamanitra, dia hanomboka hanao zavatra ihany koa eritreretiny fa tsara ary maharitra. Le izy le natao tsy dia olana fa ny tanjona tamin'ilay izy mihitsy ny tonga dia tsy nety tamin'Andriamanitra. Inona hono ny tanjona amin'izy? Hitadiavana laza. Hitadiavana laza, azahoantsika laza, tonga angalana voninahitra. Zay le izy. Tsy mety amin'Andriamanitra zay. Tsy mety amin'Andriamanitra zay. Andriamanitra no malaza, Andriamanitra no mahavita zavatra. Ary Andriamanitra tsy te-hanao compétition amin'iza n'iza. Dia porofon'Andriamanitra fa azon'Andriamanitra janona zany. Hitanareo resaka intelligence artificielle, hitanareo ny zavatra ataon'ny olona amin'izao, manao zavatra hanao izay faninana amin'Andriamanitra. Andriamanitra naka vovotany, naka fotaka, dia nataony taka ny endrik'olona, dia nitsofony, nasiany fofony amavela dia lasa olombelona. Fa ny olona mandraky tiany androany mbola tsy mitsahatra manao fikarohana mba hahavitana olona. Fa mbola misy tsy mety kely foana, mbola misy tsy mety kely foana. Ary ozy izy ny olona manam-pahaizana amin'izao fotoana izao hoe andao soloina intelligence artificielle tsika, fa raha soloina asiana intelligence artificielle tsika dia isaina avy zato eny, avy folo eny, avy roapolo eny mihoatra noho izay fisainantsika. Zany antsika dia lasa mahay be mihitsy raha asiana an'io. Zany hoe amin'ny olona manam-pahaizana amin'izao zany Andriamanitra mbola tsy nahay, mbola tsy ampy ihany tsika, fa mbola tsy dia misaina ihany tsika reto, fa rehefa asiana fahiratan-tsaina avy tamin'olombelona, olombelona nge namorona ny zavatra, tsy Andriamanitra, dia hety izay. Fa za miteny anareo fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Efa mety zao nataontsika n'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra tsika zao. Efa ampy amezantsika ifehezantsika, anjakantsika amin'izao tontolo izao ty, ny fisainana sy ny fanahy nasian'Andriamanitra tanatintsika. Tsy mila piny zany ary tsy mila soloina, ary tsy nisy ny teny mihitsy Andriamanitra, tsy hoe dia nanao an'ny rado ka dia hitako fa tena tsy misy saina mihitsy rado, fa dia miandra ireny olona any amin'ny taona 2024 hampiditra fahalalana ao anatin'ny lohan'ny rado, fa pokaty be mihitsy izy io. Tsy ny tena zany Andriamanitra. Na hoe tena tsy ampy mihitsy ny fahalalan'ireto olona reto, fa aleo hiandry olona anankiray manam-pahalalana dia hikambandreo dia hanamboatra fisainana tena farak'izay tena hoe vetivety kely dia matakan-javatra. Tsy nanao an'izany Andriamanitra. Fa raha fantatr'Andriamanitra fa tsy ampy izao nataony tsaratsara kokoa izao ny fisainantsika teny aloha tany. Hitady laza zany ny tanjon'ireo olon'ireo voalohany. Ary tsy te-hankalaza an'Andriamanitra ny olona mitady laza,
matetika za dia sendra tranga tahaka izao matetika ary efa fantapatatra izay zavatra izay. Zay eto amin'ny fandaharana antsika dia manana fikambanana. Misy karazan'olona tonga eto amintsika eto, misy karazan'olona tonga atao anatin'ny groupena eto, miara-mivavaka, miara-manompo an'Andriamanitra, entina-bavaka. Raha vao olona izy manao an'izao zavatra izao, zara na da tsy aza aseho sary aho. Zahako mialatsipa mijery anareo fa tsy mipoitra fotsiny aho. Ohatra hoe mba raikitra ny fiarahana dia zaza ilay nasarika, azaraina ny video fa tsy mety aminahy. Misy aringirabana olona andray anjara eto, tadidiko mihitsy any amin'ny taona maromaro lasa tany. Nandray anjara teto ilay ranabavy izay nanao vavaka fanomboana. Asa izay nahazo azy. Vita ilay fandarana. Mialatsiny indrindra pasitera, mba esorao ilay sariko aza-potro azafady. Fa manino miangavana fotsiny esory ilay tompoko ilay sariko fa tena tsy mety. Fa manino fa nga fikambanan'ny Jolavy ity fandarantsika ity ka hoe izy mipotro hoe dia afa-baraka sa hoe tena mba esory moa izy. Tena nampalahelo tamin'izay satria toritenin'ilay ranabavy tao anatin'ilay fandarana azo vavaka fiambenana, vavaka fanomboana. Dia nen'ilay ranabavy anankiray toriteny tsara be. Fa tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy fafanao izy ilay fandarana io fa tsy mety tiako hipoitra any tsara. Fa ny olona manao an'ireny, ny olona miafinafina mivavaka sy ny sisa ireny, tsy avy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra izany izy avy eo. Tsy avy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, tsy hitady laza ho an'Andriamanitra fa hitady laza ho an'ny tena. Be dia be ny olona mandalo olana. Mandalo olana. Dia rehefa entina-bavaka dia mivaly ny vavaka. Jamais amin'izany olona izany nipoitra eo ka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Za tena noho ny vavaka na toy izao fa hitady laza ho an'ny tena. Ilay hiteny misy olona izay ny antsika mivavaka nentina mivavaka teto indray tanaty problème be. Valy ilay vavaka, lamima ilay zavatra dia nanao publication teo amin'ny Facebook teo izy. Publication an'olona ohatran'ireny ilay mpiady aman'olona ireny ohatrany hoe ohatran'izao zao ohatra hoe tena hoe lava fa tsy maintsy tapariny ohatrany hoe ohatr'izay zany ohatra hoe misy olona eritreretiny any anatin'ilay zavatra. Dia izy nentina mivavaka tamin'ilay ady. Rehefa nentina mivavaka izy tamin'ilay ady dia mivoaka avy eo tonga izy dia te hiseho amin'ny olona, tsy resaka fivavahana izany fa izy mihitsy nefa tena. Raha vao olona izay manao an'izany, zaza aseho sary, zaza aseho video, zaza tsy atao tsy tononana ny anarako. Anao zavatra izy ny dikan'izay. Hitady laza ho an'ny tenany izy ny dikan'izay. Hitady laza ho an'ny tenany. Satria tsy voninahim-pahalaza an'Andriamanitra. Tsy voninahim-pahalaza an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa tsy mety an'izay zavatra izay. Ary ny olona rehefa manao tahaka an'io hoe andeha hiketrika zavatra hankalaza ny tenany dia tsy mety tanteraka. Hitanareo izay olona rehetra mbola nanao an'izany zavatra izany. Anisan'izany ilay tompon'ilay sambo lehibe atao hoe Titanic. Tsy mihinana Andriamanitra izy. Dia te hitady laza ho an'ny tenany. Dia izao zavatra noteneniny rehefa nanontaniana ny mpanao gazety. Manao ahoana hozy izy ny mpanao gazety ny tokony hainao amin'io Titanic io? Dia hozy izy ny sambo tsy mety miletika indrindra. Na Jehovah azy tsy mahaletika an'io izy. Na dia Jehovah azy tsy mampiletika an'io. Dia fantatsika tsara ny tantaran'ny Titanic fa vao niainga. Avy any inona moa izay matadidy? Avy any Aostralia homany, Angleterre, andeha ho any États-Unis. Ilay voyage voalohany fanokanana anazy no niletika ary namono olona be dia be. Anisan'ny sambo namono olona betsaka indrindra teo amin'ny fiainana. Miaraka amina rena be dia be miliardera firy indray maty tao anatin'io. Satria manino? Mitady laza ho an'ny tenany. Mitady laza ho an'ny tenany. Izay aloha izany ny iray. Faharoa manarak'izany ny tena tsy napetany ny tena tanjona eto amin'ity tilikambo ity koa dia izao. Misy tanjona anankiray ngeza be. Natao avo be ilay tilikambo mba ho atao repère, mba ho atao marika.
dia amin'izay fotoan'izay a zareo mantsy olona mpifindrafindra monina dia rehefa nandery zareo a dia tonga teo amin'ilay ataony atao hoe sinara dia io tany sinara io a namokatra be tany mahafinaritra be dia tsy te hiala teo intsondry zareo nefa tsy maintsy mandeha mizahazaha tsy maintsy mandeha mitady mila ravinahitra eny sisitsisiny eny amin'ny manodidina eny dia io tilikambo io zany nitanjon'ny zareo tamin'io atao eo io a dia nalasa any amin'ny 50 kilometatra miala eo ary zareo mandeha mitady sakafo na mandeha manjono manaratso ny sisy dia fantany hoe ry le toerana misy isika ry le toerana ilay sinara dia miverina eo natao repère zany hoe natao famantarana mba tsy ho very dia avy any Angleterre nandeha ho any New York dia tsy mety tamin'Andriamanitra ihany koa zay. Inona moa mahatonga izany tsy mety amin'Andriamanitra? Hitanareo Andriamanitra rehefa nitondra ny zanak'Israely, Andriamanitra zany tia mitondra ny olona amin'izay tsy fantatry ny olona. Tao aoriana kely tao fotsiny Abrahama natsoina Andriamanitra ny Genesis 12 dia natsoina Andriamanitra andao hoentiko any amin'ny tany izay tsy fantatrao nefa za koa ary Andriamanitra tsy fantatrao. Ny zanak'Israely nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany efitra 7 taona tsy nisy repère zany na dia ny tany efitra ny diavin'ny zanak'Israely 7 taona dia tsy tokony 7 taona dia vita tsy ampy herintaona akory raha mandeha tongotra mamakivaky ny tany efitra fa nataon'Andriamanitra nihodikodina tao 7 taona. Rehefa nandinika mpandinika io tany efitra io misy diatongotry raha ohatra io zany tany tsotra dia misy diatongotry zanak'Israely efa be dia be hitany hoe io tetitsika efa nandalo tetitsika fa tsy nety hitany zay satria izao fasika ny nandehanany dia rehefa avy nandeha izy dia tonga ny rivotra nitsoka ny fasika dia very indray dia tongotra teo dia tsy fantany mihitsy fa teo ihany izy nihodikodina tsisy repère. Ny repèrany andriafo amin'ny alina dia androraona amin'ny atoandro zay tsy nisy hoe ty vatolampy ty fa hitantsika teto fa ny vatolampy ny nanaraka anjareo tany amin'ny fotoana ilan'ny rano tsy misy hoe ty hazo ty efa hitantsika satria tany efitra. Andriamanitra ry havana tsy mila antsika maka repère zany ao amin'ny fiainana na andeha amin'ny fitadidiana andeha amin'ny fahazarana fa Andriamanitra dia mila antsika hanao repère anazy. Niravain'Andriamanitra tilikambo satria tsy nilain'Andriamanitra. Tsy nilain'Andriamanitra io no repère ny olona eo amin'ny fiainana ka tsy atoky an'Andriamanitra tsy ny olona be dia be ny olona mametraka zavatra ataony repère na ataony antoka eo amin'ny fiainany fa tsy ho very izy. Ireo olona ireo dia nanitany tilikambo avy eo dia nieritreritra fa rehefa mandeha izy tsy mila nizanizy izy fa io famantarana dia lasa ria zany sao dia very sika za matahotra zany nareo fa tsy io tsy ngety tilikambo eo tsika ny mody matoky tena amin'izay fa tsy atoky tsisy ilanan'Andriamanitra tsony amin'izany fa Andriamanitra nefa ilaina. Alleloia. Hoy izy Andriamanitra nareo nanao tilikambo fa tsy fantatrareo ny tena tilikambo. Iza moa ny tena tilikambo? Ohabolina 20. Misy maka tena Andriamanitra amin'ny Ohabolina 20 andininy 10. Ohabolina 20 andininy 10 ny tena Andriamanitra ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy ny marina mezaka ao mba ho aminy ka voafontsy. Alleloia. Niravain'Andriamanitra ny tilikambon'ny Babely mba tsy hitoky amin'iny sy hametraka repère amin'iny ny olona fa ny tena tian'Andriamanitra izy ny repèren'ny olona. Na mandeha eny tany efitra tsy mahita nin'inona fa fantatrao fa ao ilay tilikambo mafy. Ozy izy Davida any amin'ny Samuela faharoa tsy nanana repère Davida io tsy nanana saritany sy zavatra hita mely hoe ary ianao mitsoka dia aveo ary fa zao mba tenin'ny Davida any amin'ny Samuela faharoa 2:20
andinin'ny faharoa tapany faharoa sy ny fahatelo. Jehovah anao rambatoko sy batery fiarovana ho aho ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampoko izy. Andriamanitra vatolampoko izy ny fiarovako. Ampingako sy tandroko famonjena izy. Fiarovana avo ho aho sy fanjirako. Fiarovana avo midika hoe tilikambo mafy. Ny fiarovana avo dia midika hoe tilikambo mafy. Ry mpamonjy ahy mahafaka mifampahoriana ianao. Amen. Ny tilikambony Davida dia Jehovah Andriamanitra. Ary Davida tsy nikororoan'Andriamanitra intsony ny fiteniny. Davida tsy nisaratsarahan'Andriamanitra intsony izy sy ny olony. Satria nanino tsy nikonikonina tady laza ho an'ny tena. Fa nikonikonina kosa nampianaran'ny Davida ny olona hitoky amin'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Lavain'Andriamanitra ny teny ny tilikambo tao Babela ry havana. Satria nanino anatona ny olona an'Andriamanitra. Tsy ankinan'olona amin'Andriamanitra. Analavitra ny olona amin'Andriamanitra. Hitady laza, hitady voninahitra ho an'ny tenany dia niravain'Andriamanitra. Nikoroan'Andriamanitra ny teny tafasaraka ny olona. Tafasaraka ny olona. Misy vady ohatra hoe mitady laza ho an'ny tenany tsy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, mikonikonina zavatra rery, tsy apetraka amin'Andriamanitra dia tady dio fa tsy haharitra izany. Rava vetivety izany. Ary nanareo azy dia ampikororoan'Andriamanitra tsisy firaisan-tsaina intsony ao an-tokantrano satria nanino tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra, nitady laza ho an'ny tenany, nametraka repera tamin'ny zavatra materialy ka tsy nitoky tamin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra mandehana fa za ombanao fotsiny. Fa rehetra indray nandeha tsy niran'Andriamanitra fa io ny reperatsika. Verina fotsiny tsika, tsy veritsika. Io ny tilikambontsika. Nataony io. Andriamanitra nefa naniraka ny olona mandeha eny amin'izao tontolo izao. Fa no ilay tilikambo dia tsy nandeha lavitra ny olona. Dia nieritreritra norina ny fiainany teo amin'io toerana teo amin'ny sinarany olona. Nanana faniriana sy eritreritra ny olona hitoetra tsy hetsika eo amin'ny tany io. Ary tsy ahalehibe, tsy hitombo. Ry havana malala, Andriamanitra nefa manana programa amin'ny fiainantsika hitombo sy handeha. Hanenika izao tontolo izao. Alleluia. Sotrano kely vetivety azafady. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra naniraka ny olona handeha hameno ny tany, handeha hidécouvrir. Hoentin'Andriamanitra ny olona hampahitana ny fahatsarany, hitarihany amin'ny lalana rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona matoky fa naiza le namidina na miakatra, namidy bidinina na miaka-piakarana, na mandeha fasika na mandeha tany ay, na mandeha aram-bato na vatok silasila. Misy tantara amin'ny Baiboly ao niady tamin'ny zanak'Israely ilay fanjakana dia resy. Dia satria nentin'Andriamanitra niakatra teny ambony vatolampy niady, nefa nendrareo ny kodiaran'ny saretiny ny kodiaran'ny kalesiny vita amin'ny vy. Dia ny soavaliny koa misy vy tonga dia nigoritsaritsa tsy nety afaka teny ambony vatolampy niady. Dia izao no tenendrareo hoe Andriamanitra nao izy entina any amin'ny lemaka ireo. Lemaka aloha niady voalohany. Dia Andriamanitra ny lemaka ozy izy ny Andriamanitra andao entina any ambony vatolampy ireo hiady. Fa teny ambony vatolampy ireny kisilasila vao mety tsy afaka ny soavaliny zareo. Entin'Andriamanitra zany tsika ahita karazana terrain maro amin'ny fiainana. Raha io zavatra fantatsika io tsy lavitra ny tilikambona orintsika io, eo ihany tsika ny samy mandeha, eo ny ananantsika toky. Andriamanitra nefa te hampivelatra atsika, te haneo amintsika fa naiza toerana lehantsika dia afaka ny ahombontsika. Naiza toerana aniritsika. Misy hira anankiray izay hoe ny voninkazo
ny voninkazo dia ozy izy a tsy matahotra toerana nyrindra. Alleloia. Ny voninkazo dia tsy maraza toerana nyrindra fa zao fotsiny fatany maniry a. Alleloia. dia isika koa mba ohatr'izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra, raha mbola eo io tilikambo iankinany fotsika io tsy ho lasa lavitra mihitsy tsika. Nefa io materialy mora mirodana porofon'Andriamanitra efa na dia vita tamin'ny vato sy ny asfalta reo e narodana tao anatin'ny fotoana fohy e satria ninonina natsangatsika tsy misy mijanona eo zany. Ilay tenin'ny teneniko anareo tamin'ny voalohany teo, Martin Luther ny teny hoe zaho ozy izy a ny zavatra rehetra tazomiko teo an-tanako anahako tsisy tapajanona na ray ary, fa zay zavatra anah rehetra ka napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra indreo mbola ireo foana tsisy verina dia ray azy. Ny tilikambo ve ny ankinanao tsy lasa lavitra ianao. Jehovah ve ny tilikambonao ho arahanao sady fialofanao no itokianao lasa lavitra be mihitsy ny fiainanao. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany, aza mitoky amin'ny tilikambo nazao tamin'ny vato sy ny asfalta tariavana malala. Ary efa teo daholo nareo tamin'iny zavatra iny zany reloviliko efa teo tamin'iny amin'ny ranabavin'ny Tarina Beneza atao ny anarako. Riavana aza manaiky miankina sy mitoky amin'ny tilikambo vita amin'ny vato sy asfalta zany. Ndao hitoky amin'Andriamanitra, ndao hitoky amin'ny Andriamanitra, ndao andeha anaraka an'Andriamanitra. Tiako miaraka aminao izy le hira, tiako miaraka aminao Jesosy, naiza hitondràna ho ahy. Karaha tilikambo tsy afaka miala lavitra ny tilikambo ianao satria te hijanona eo Sinara. Naiza hitondran'Andriamanitra antsika Jody, Samaria, Jerosalema hatrany amparan'ny tany. Alleloia. Mandeha tsika ary tsy mitodika mitady repère resaka tilikambo vita amin'ny tanantsika zany tsika. Andao. Alleloia. Andao tonga dia hitoky amin'Andriamanitra. Andao Andriamanitra ny tilikambo fiarovana avo ho atsika. Alleloia. Ry havana malala. Iny ny hira ataontsika ozy izy tojo. Zako mieritreritra iny tokony tsy antany hira tsoina to dia iny hira lahantsika ve iny ny hira ataontsika. Tiako miaraka aminao Jesosy. Tsy haiko zany clé ataoko zany na mety ary mampino na tsy mety a. Iny ny hira ataontsika rehefa avy eo. Alleloia. Dia tahiny toparintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino aho fa voarainareo izay hafatra izay. Matoky sy mino aho fa manomboka eto dia tsy hanotaka ny olona tao Babely tsika, tsy hanotaka ny ataon'ny olona tao Babely tsika, ary tsy mifikitra tao Sikara. Inona moa ny hevitry teny io? Izao tontolo izao nge ny hevitry io. Misy amintsika tsy te handeha lavitra, tsy ndeha handeha amin'izay hitondran'Andriamanitra tsika mihitsy, fa hitoky amin'izay efa natsangatsika teo sy hitany masotsika teo ihany. Andriamanitra dia mampianatra antsika hiankina amin'ny zavatra tsy hita maso, izay ilay finoana, fanehoana ny zavatra tsy hita. Alleloia. Dia miaraka amin'Andriamanitra dia efa resaka finoana zany, dia tsy miankina amin'ny tilikambo sy ny zavatra materialy zany. Tsy izany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Manomboka teo dia nampisarasarahan'Andriamanitra amin'izay ny olona, satria miray saina. Angeo tenareo fa reo olona rehetrarehetra miady mitady laza ho an'ny tenareo ampisarasaran'Andriamanitra reo. Tsy mety ho lasa lavitra ny zavatra ataondreo, ampikorohan'Andriamanitra ny fitenindreo, ampikorohan'Andriamanitra ny fisainandreo. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa ataon'Andriamanitra miray saina dia miara-mandeha aminy, dia miara-mitoky aminy, dia mandray azy ho tilikambo mafy. Anarana Jehovah ny tilikambo mahery ary io fiarovana avo sady mafy ho Davida. Ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Isika tsy hanao tilikambo, Jehovah ny tilikambontsika. Ny anarany tilikambontsika, une repère atsika. Naiza rehatsika dia hitatsika fa io Jehovah. Tsapatsika fa eo Jehovah. Manao ny sitrapontsika dia matsapa fanatrehany dia fantatritsika fa tsy lasa lavitra. Aza miala lavitra ny tilikambo tsony ianao fa manara azy. Miafenao anatiny, miafenao ambaniny fa izay ny lasa lavitra ny fiainantsika. Tsiraray avy. Ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Tapitra ny toriteny, tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika iny ny kontoko radio Kiradio. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary isika ry havanao malala.
Alleloia. Dia inona ary no azonao zaraina tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay nolazaina teo izay. Anjaranao zao no mizara fahatsapana. Inona ny azonao zaraina, inona ny azonao lazaina. Anjaranao, alleloia, no mizara fahatsapana androany. Afaka miantso amin'ny compte nareo radio Aki radio dia ao nareo no mizara fahatsapana. Dao rapiditra olona tsika izay zara fahatsapana sahady, alleloia. Dia andao ampandrosotsika ny anabavintsika Erika izay zara fahatsapana. Tompo Erika, inona ary ny zavatra azonao zaraina anao ny fitenenana? Tain'ny Jesosy tantena dia tain'ny Jesosy mikotokasinareo azy mandatsaka pasterana ny fitenenana. Na zany fahatsapana azoraiko tamin'ny teny teo makasitrakanareo monavary tamin'ny toteo fa tena mamy be le teny pastera farany teo hoe Jesosy no Andriamanitra no reperatsika dia tsy tokony hitady repera hafa fotsika eo amin'ny fiainana. Dia faharoa koa ny tena mahakasika an'azy resaka hoe tsika rehetra n'Andriamanitra ahita zavatra maro karazana ohatry ny karazana ady, karazana zavatra maro zay entin'Andriamanitra tsika mba tsy atongatsika ahitany eo amina reperana zavatra anankiray mba tsy atonga tsika hitoky amin'ny fahaizantsika na ny zavatra anantsika na ny zavatra mety hoe iverintsika fa hifokirana n'izao bitany izao. Fa izy zany mampafantatra tsika zavatra karazany maro mba hitondratsika, mba hirosotsika, mba hananatsika an'ilay tanjona izay tian'Andriamanitra hitondravatsika. Dia izay ny tena mahakasika pastera. Ny mahakasika anareo manazany sondra ny perso famelabelarana fa tena mahakasika be. Alleluia. Mankasitraka anao indrindra rahavavy Erika. Dia tahin'ny tompo koa anao dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Dia tahin'i Jesosy hatrany hatrany misaotra betsaka. Zava-dehibe mihitsy ny fizarana fahatsapana izay ataonareo dia mahereza hatrany hatrany ianareo tsirairay avy. Alleloia. Ndao ary tsika mbola hiantso olona hafa indray tsika. Alleloia. Hizara fahatsapana. Alleloia. Izy indray ary manaraka ao ampandrosotsika indray ary ranabavitsika Rodriguez Aingoniriny. Inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana? Mankasitrika vita pastera ny fitenenana dia manona fahitanan Jesosy Kristy antsika rehetra dia mankasitrana ireo manitaka ny tenan'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika tena dia hoe tsy mila mitoky amin'ny tilikambo natao tanana zavatra ny vita amin'ny sisy ny tany fa ireo dia mikritika ihany. Ary raha mbola mitoky amin'ny tilikambo tsy dia betro lasa lavitra mihitsy fa mba hianatra amin'ny Davida. Teny Davida araka hita ao amin'ny bolana teo dia Jehova ny tilikambo satria Jehova dia tilikambo marika. Dia nakasika be anazy hoe Davida tsy ny sarantaran'Andriamanitra intsony sady tsy ny voan'Andriamanitra intsony ny fiteny ka nampianatra Davida dia nampianary nitoky tamin'i Jehova. Izay ny tena nakasika be anazy hoe tsy misy afa-tsy Jehova zany. Izy ireny ihany no hitokiana fa tsy hitoky amin'ny zavatra natao tanantsika. Dia mankasitraka vita pastera hoan'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka anao koa, mankasitraka be dia be anao ihany koa ranabavy Rodriguez. Andriamanitra koa ny manam-pahasoavana hamalify anao dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra anareo foana ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra be foana ny fizarana fahatsapana. Dia mahereza dia mahatanja dia Jesosy hamalify. Alleluia. Dao rapiditra olona hafa indray tsika hizara fahatsapana manaraka. Tahin'ny tompo raha latojo anao ny fitenenana, inona ary ny azonao zaraina androany? Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toziteny fa nampianatra sy nampahery nampitombo fahalalana ny toziteny androany. Na tena nakasika anazy hoe zavatra ny tenen'ny ranavavy totototio sady mampisaina no mampianatra ihany koa le hoe amin'izao izy io mihitsy ny tena hoe probleman'olona te hanao izay azo laza te ho terain'ny olona
miezaka manao zavatra izay mampiavaka dia manao misaladala mipiritandrida na miteny argosy sy ny sisa mba hisintomana amin'ny masony olona mba hampitombo ny followers sy ny rehetrarehetra dia tena mahakasika ilay sady mampitandrina ihany koa dia tenen'ny paskera teo koa nakasika be daholo a dia Jesosy sy amary fitianareo mianadahy dia tainy Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka ihany koa rahalahy tojo Andriamanitra manankiram-pahasoavana hamaly fitianao dia mitomboositra dia mitomboa fahasoavana. Halleluia. Misaotra anareo tery mianadahy zara-pahatsapana dia maherezatra ny hatrany ianareo Jesosy hamaly fitianareo. Anao hira anankiray aritsika rehefa tsy misy tsony zara-pahatsapana efa ampy koa angamba izay dia andao antsika hiditra amin'ny anao hira anankiray tsika dia anao hiditra amin'ny toriteny ihany koa dia ahitra ny vavaka mantsazafady vavaka sy vavaka ho an'ny firenena dia amarana ny fandarana rehefa avy eo. Minofinaritra tolera antsika rehetrarehetra. Tiako ny miaraka aminao Jesosy na aiza na aiza hitondranao ahy. Halleluia. Amen. Thank you.
Mahanina Jesosy. Sotranao hatrany Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay a. Midera sy mankalaza manome voninahitra sy misaotra ny anaranao lehibe fa tena tsara ianao. Androany zay Jehovandriamanitra dia ametraka indray ny fisaorana ny amin'ny tahinao ny fandarana androany ka tanteraka soamatsara teo ambany fiahin'ny fanahinao masina. Eny Jesosy malala, manao ny dera, manao ny haja, manao ny saotra sy ny haja ambony indrindra. Misaotra fa tsy tapaka ny fandarana noho ny fahasoavanao. Misaotra fa totosa soamatsara teto indray ny fifampahirizana izay nataonay tsirairay avy. Dia averinay ho anao ny voninahitra ary tahizany teny izany mba tsy ho very, mba tsy ho very maina. Tahizany teny izany mba aniry any am-pony reto olona reto aty anatin'ny fonay tsirairay avy ka amoa avy zato eny dia boboka ho fiainana mandrakizay. Eny Jesosy malala, ny devoly sy ny satana dia tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray ao anatin'izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izany afaka izany. Misaotra fa fahasoavana avy aminao zao rehetrarehetra izao. Dia raha aza saotra aminao be ny olona tonga teto izay mety manan-javatra angatahana Jesosy nefa ny mieritreritra izy fa tsy nanam-potoana nangatahana izany fa ny fandarana. Nefa kosa Jesosy malala izany matoky sy mino fa nizany izy tonga teto izy androany dia tsy mba avelanao hiala maina. Tsy mba avelanao hiala maina ka tsy afa-ty antoka raha dia niary tory sy nafoy fotoana tahaka izao fa ianao hamaly fity ary no hitsiro izay rehetra ilain'ny tsirairay avy dia ame na dia izay tsy nangatahanay azy. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia ndao mampandrosotsika ny anabavintsika Aingonelina Rodriguez ivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia araka ivavakantsika amarana fotoana sy ivavaka ho amin'ny firenena. Jehovandriamanitra rainy tsara indrindra fifaliana lehibe ho anay ny misaotra sy mankasitraka amin'ny tera mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao tanteraka erako eran-tsaina Jehovandriamanitra ny amin'izany teny mamy menao anay nampitondray ny mpanomponao izany ary isaorana anao lehibe koa ny tsy fahatapahan'ny fandaharana teto. Voaray ny afaka Jehovandriamanitra ary nampianatra anay ianao androany mba tsy hitoky amin'ny zavatra natao tanana zavatra mety potika soroa fa hitoky aminao Jehovandriamanitra. Ianao irery ihany dia tilikambo mafy Jehovandriamanitra rainay ao. Eny Jesosy eo ankehitriny dia izany tokoa fisainan'ny olombelona te hiaotranao Jehovandriamanitra te hanao defy amin'ny zavatra ataonao ianao nahary anay izay indreny Jehovandriamanitra ny te hoe hanandra-tena dia ankehitriny Jesosy malala misaotra anao nampianatra anay mety tena efa mety nanaovana anay ary efa ampy tena ampy raha nisy ny tsy ampy dia mifenonao izany fa efa sahaza ho anay nanaovana ho anay ka dia misaotra mankasitraka nampianatra manoro ka izay rehetra tonga teto Jesosy eo ianao tena voakasika izany teny izany ary tena hoe fiainana ny ankatao hitoky aminao mandrakariva amin'ny fiainanay rehetrarehetra raha mbola mitoky amin'ny zavatra dia tsy ho lasa lavitra mihitsy io fiainanay fa dia iodikodina eo foana tahaka ny zanak'Israely miodikodina fotsiny eo tsy mahafantatra hoe teo miodikodina fa rehefa ianao Jesosy nitokinay dia tena hoe iovy ty fiainanay ity ary ankehitriny Jesosy malala dia mbola mivavaka ho an'ny firenenay. Hitanao firenenay Jesosy malala fa tena hoe manjaka ao zavakina izany ary misy eo daholo izany dia firiana rehetrarehetra izany hitanao ny toetra-bahoaka malagasy Jesosy malala tena hoe
misy mihevin-tena ho lehibe noho ianao ny ao Jehovah, misy tena mireharety manandran-tena ary reny efa dia tsy sitraka ao. Ankehitriny Jesosy dia tena hoe mangataka minindra-pony lehibe hijery manokana ny firenena io. Ianao tsy Jesosy nirina sy angatany ihany-tsehatra ao amin'ny firenena malagasy io, amin'ny vahoaka isam-batan'olona, tena hoe anova ny fotom-pisainana mihitsy ny Jesosy ao hoe tena ratsy ankaratra hatrany anatin'ny fofona ny saina. Dia izany mahatonga firenena tena mahantrana ara-nofo na ara-panahy. Dia izany teny izany Jesosy mba hiantevany amin'ny firenena io sy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba tsy hitoky indrindra fa ny sampy izay hitanao izany firoboroboan'ny sampy eo Madagasikara izany efa dia zavatra tena tsy sitrako indrindra. Dia angatany fananao masina tena anjako ao Jesosy ary mba hoe hanolo tena vahoaka malagasy hitoky aminao. Dia ho tanteraka aminay tsirairay avy ny Jesosy izany dia hanaovany fiainanay fomba fiainanay fihevitra ny fijerinay tena izay nomenao anay tamin'ny teny ity. Dia amoa avy izaho teny tsy manam-pataperana dia anatinay tsirairay avy ary isaraketo izay dia fanamaso momba nay tsirairay avy ny amin'ny toerana misy anay eo voninahitry ny anaranao izay rehetra nataonay teto. Aleloia, amen. Halleluja. Mankasitraka vita andranambavitsika Ingrid Rodriguez tanaty mavaka ny firenena. Misaotra betsaka andranambavy keke koa tamin'ny toriteny, dia misaotra betsaka ihany koa tandranambavy Fabiola tamin'ny mavaka fanomboana. Misaotra nareo telo miravavy ary misaotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana ary isaorana ihany koa tsy adino misaotra nareo rehetra izay tonga niaraka tamin'ny teto androany. Andriamanitra manankirepasoavana maro fitehanareo. Amin'ireo singany amin'ireo an'andra Jesosy ka ahiny tompo velana soamantsara daholo tsika rapitso dia mbola eo netindrentsika rapitso tahaka izao indray. Akiradio.radio 102.4 mahafahanao meno nojapeo akiradio misy fotsiny anatin'ny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Ahiny tompo daholo rapitso indrentsika miona. Halleluja. Amen.